Ireo lohatenim-baovao antsika amin'ny tia alatsinainy 4 Aogositra 2024 hita faty ary novonoina tamin'ny fomba feno abibiana i Stéphanie sy Aingotina rehefa tsy hita nanomboka ny zoma teo. Ametraka paikady mazava amin'ny fampiasana zezika ny Ministeran'ny Fambolena sy ny FAO. Nanaovana fanadiovana faobe ny tora-pasika ao Maro Antsetra. Miarahaba tompo-kilasy sy tompo-kivavy tonga soa tao anatin'ny fampahalalam-baovao manasa antsika rehetra analaka hatramin'ny farany. Miverina indray ny fahaverezana sy ny vonolona eto Andrenivohitra. Tranga nampalahelo sy nahotsy tanteraka no niseho rehefa tsy hita nanomboka ny zoma teo i Stéphanie sy Aingotina tovovavy roa voalaza fa nivoaka ny trano saika andeha hijery sinema dia ny vatana mangatsiakan'izy ireo sisa no hita teny Ambohimangarova ny aliny Sabotsy. Nahitana ratra sy diambony maromaro ny vatan'izy roa vavy nambaran'ireny ny Stéphanie izay niresaka tamin'ny mpanao gazety androany fa vonolona ninina natao no nahafaty azy roa vavy ireto. Manao antso avo amin'ny fitondram-panjakana ny fianakaviana mba handray ny fepetra rehetra amantarana ny marina sy ny nahavandoza amin'ny tiraraha ity. Natasha Simbola sy Stéphane Alphonse. Ny zoma atoandro no niala tao an-trano ny Stéphanie nilaza fa andeha any amin'ny Cinepax miaraka amin'ny Aingotina namany sady mpiray vodi-rindrina aminy. Tsy tratra antsotsony izy roa vavy rehefa nantsoina tamin'ny 5:00 nanomboka nikaroka azy ireo avy hatrany ny fianakaviana izay nitoy nandritra ny alina manontolo. Ny Asabotsy dia nampandreny manam-pahefana ny fianakaviana ary nanohy ny fikarohana. Rehefa narahina ny toerana nisy ny finday dia hita fa tany Ambohimangarova no nisy azy. Ny zoma tokony ho tamin'ny 4:30. Niroso tamin'ny fikarohana teny an-toerana avy hatrany ny fianakaviana. Ny aliny Asabotsy, lehilahy iray no nilaza fa nahita ny razan'ireo tovovavy roa. Teo mpizarana tena hoe tao maximum ny sary zany izay naparitaka hoe mba hisy ahita no sendran'ity lehilahy anankiray le zanako anankiray zany satria zarazara izay hoe andana ny sasany makary dia andana ny sasany makary no niteny le lehilahy hoe ohatrany sao dia le razana hitako ary ny ity sary ity dia teo zay izy voataitra hoe aiza dia iny no somary nampisambadika satria somary zarazara be amin'izay le lalana teo sarotsarotra hita le lalana dia tena tao le izy no hita somary misy tevana kely zay dia tao le izy natsipony zareo araka le filazan'le lehilahy zany le nahita anazy dia hoe nisy katikatrany remoremo be ozy izy nandeha aviany dia nisaka kely ohatr'izao dia izay no nahitako anazy hoe tafatodika kely ohatr'izao izy dia hitako hoe nahitana ratra maro teo amin'ny vatana mangatsiakan'izy roa vavy izay niteraka fahatairana sy alahelo lehibe teo amin'ny fianakaviana. Tsy teo amin'izy ireo intsony ny kirarony ary tsy hita teny aminy koa ny finday sy ny poketrany. Tena ratra be. Ny anankiray teo amin'ny tendany tena loka be mihitsiny dia ny Stéphanie dia nisy koa mafy be teo amin'ny lohany sy teo amin'ny masony mahatonga ny andriny tena mivonto sy ny masony dia ny ankoatr'izay moa zany ohatry ny ratra mifariparitra ny tanana feno tsindritsindrina be lehibe fa ny Aingotina no ohatra ny tetoteto ananana teto no ohatra nisy hitako nisy ratra fa tsy dia nandinika tsara zany fa anisan'ny nanohana be ny nahita n'ilay poziny zareo. Mety hoe namalo be zareo dia mety zany nahatonga n'ilay koa mafy be fa tena le izy tena tsy indray mandeha fa raparapa be mihitsy dia ninina natao. Araka ny nambaran'ny fianakaviana, vonolona ninina natao no nahazo azy roa vavy. Miantso ny fitondram-panjakana sy ireo tompon'andraikitra isajokajiny ny renin'ny Stéphanie mba handray ny fepetra rehetra ilaina ahafahana misoroka sy miady amin'ny herisetra tahaka izao ary mba ampahafantarana ny marina momba ity raharaha ity. Ny afatra moa zany
raha ny fahinoko ny zava-misy teto tamintsika ty dia mbola tsy niatra tamin'ala izy dia tsy dia ohatrany hoe fa ankehitriny zany izy niatra dia niapatrako tena dia mba atao izay maximum zany mba anafoanana ty herisetra ty satria anisan'ny mampiororona olona le izy. Izay niaran'ilay izy fa ny olona avy lasa sakana ho anazy ny anao zavatra no mianton'ilay tahotra zany dia izay no angatahana. Mampametram-panontaniana ny tranga toy izao. Aiza ho aiza ny soatoavina maha-malagasy sy ny fanajana ny ain'olombelona. Raha iray anisan'ny andrasana valim-panadiadiana sy valin'ny fikarohana ireo navandoza iny raha mikasika ny Stéphanie sy Haingotiny iny indrindra ho an'ny eo anivon'ny sehoana ny centre opérationnel eny Tsaralalàna. Fa hiatrika fivoriana tsy ara-potoana ny anivon'ny anteny meram-pirenena manomboka rahampitso talata 15 aogositra tsy ohatra ny 12 andro ny feptom-pivoriana taon'izy ireo misy safito ireo lahadinika na ny ordre du jour izay hodiniana mandritra izany fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny anteny meram-pirenena izany. Meva Bodarvony. Anomboka ny talata 15 aogositra izao ny fivoriana tsy ara-potoana ataony anteny meram-pirenena. Ao ambadik'ireo asa ara-dalàna ho tanteranao Tsimbazaza, fanontaniana mipetraka ny hoe mbola hitohy amin'ny endriny ankehitriny ve ny anteny meram-pirenena. Ny solombavam-bahoaka no nangataka ny anaovana ity fivoriana ity ary natsoina tamin'ny alalan'ny didim-panjakana ny lanina nandritra ny filakivitry ny minisitra ny 7 Jolay araka ny fepetra voalaza ny lalam-panorenana. Tanterahana izany fivoriana izany taorian'ny fiovan'ny fandaharam-potoana. Tokony teto Antananarivo ny 12 hatramin'ny 7 aogositra nanaovana ny fivoriam-be amin'ny forum parlementaire de la SADC. Nafindra ny amin'ny firenena hafa nefa izany hetsika izany. Noho izany, afaka mifantoka tanteraka amin'ireo raharaha voasoratra ao anatin'ity fivoriana tsy ara-potoana ity ireo solombavam-bahoaka. Tetika asa lalàna 7 no atolotra hodinian'izy ireo. Anisan'ny ifantohana ny sehatra ny teknôlôjia nomerika, indrindra ny fametrahana rafitra vaovao momba ny fifandraisana elektrônika sy ny fototra-afitrasa mifandraika amin'izany. Avoazina ihany koa ny lalàna momba ny eloka behivavy antserasera ary hodiniana ny fanomezan-dalàna anekena ny fifanarahana firenena mikambana momba izany izay nolaniana tamin'ny Vietnam tamin'ny Oktobra 2022. Anisan'ireo raharaha hafa koa ny sataka be miaramila, ny fampiasana azo antoka sy ampilaminana ny teknôlôjia nokleary, ny fifanarahana momba ny fampiasam-bola manokana ao anatin'ny SADC ary lalàna feny filokana. Tsy tafiditra ao anatin'ity fandaharam-potoana ity kosa ny volavolan-dalàna momba ny fahazoana vaovao ho an'ny daholobe. 20 taona izao ny fiandrasan'ireo fikambanana sivily ny fanatanterahana izany lalàna izany, izay tokony ampiarina ny zo voalaza ny lalam-panorenana ahafahany olom-pirenena mahazo vaovao avy amin'ireo androm-panjakana. Efa nahemitra tamin'ny 12 Mey fanjiniana azy ary mbola tsy nisy daty vaovao napetraka. Ny toetra ara-politika no tena mametraka tsindry amin'ny Tsimbazaza. Nandritra ny fifampidinian'ny tanora natao tao amin'ny CCI Vato tamin'ny faran'ny volana Jolay, isareo fitakiana fandravana ny anteny meram-pirenena no amafisiny Asedomada ihany koa izany fitakiana izany. Etsakilany, misy ireo mpikatroka Genzaida mitaky ny fialany Andriamato sy teny Randrena Soloniaiko na ny fanesorana azy amin'ny toerany filohan'ny anteny meram-pirenena. Manoloana ny mety sy ny fanovana ny rafitra politika. Natsangana ihany koa vondrona parlementaire vaovao antsoina hoe vovonina ny fiavoazan'i Madagasikara na VFM. Ahitana ireo député tsy miankina sy ireo saraka tamin'ny Irimary izy io, izay maniry handray anjara amin'ireo fifampidiniana politika ao anatin'ny dingana fanarenana sy fanavaozana. Ny ihany izy ireo dia mety ahatonga ny fifampidiniana politika ho amin'ny fanoloana ny parlemanta ankehitriny amin'ny rafitra vonjimaika. Efa naneho ny lanjan'ity olana ity ihany koa ny fihaonana natao ambaravarana mihidina huis clos tamin'ny 12 aogositra teo amin'ireo mpikambana ao amin'ny VFM sy filohan'ny anteny meram-pirenena.
noho izany miditra amin'ity fivoriana ity ireo solombavam-bahoaka miaraka amin'ny fanamby-roa dia ny andinika ireo fanavozana lehibe sy ny aro ny toerany ao anatin'ny rafitra politika izay mety hiova-tanteraka. Izay ny amin'iny hoarantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy ny fanokafana izay fivoriana tsara-potoana eny anivon'ny antenimieram-pirenena izay rampitso. Isan'ny taona matetika tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo ireo zaza latsaky ny 5 taona amin'ireo commune ao amin'ny district Ambovombe Androy vokatry ny Ahitany izany. Hatramin'ny sy tetikasa Vonjelongo tamin'ny andiany voalohany dia efa niena ny tahan'ireo zaza tratran'izay tsy fanjarian-tsakafo izay. Tonga indray ity ny Vonjelongo andiany faharoa dia vao maika hanampy ireo mponina amin'ny fisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo amin'ny alalan'ireo fanampiana ara-tsakafo sy toana samihafa avy amin'ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny BNGRC. Keita Revilasy Tantelindriambelo no hitondra ny angom-baovao. Nahitana fianana raha oharina tamin'ny taondasa anisan'ny zaza marefo hiarany tsy fanjarian-tsakafo tato amin'ny commune ambanivohitry Ambondro district Ambovombe Androy vokatry ny fiaramentany ny ray aman-dreny sy ny mpitsabo. Zaza marefo amin'ity taona ity sy ny tamin'ny taona lasa dia azo lazana hoe mihavitsy zany. Ny antony dia efa mba manao ezaka zany ireo reny mivarotra dia mba mamelona le zaza dia efa mba misakafo ara-dalàna le zaza. Ny zaza mikohaka ny tena maro eto, ny diarrhée, ny fièvre moa fa tsy dia maro fily le fièvre. Na dia eo izay tany hena izay dia ho fisorohana mialoha mba tsy hiverena ny olana izay efa nisy isa-taona dia tsy nitaza-potsy ny commune ambanivohitry Ambondro ny fitondram-panjakana avy amin'ny alalan'ny BNGRC fa nitondra toana ho an'ireo fianakaviana misy 920 manana zaza latsaky ny 5 taona ahina ho trazany tsy fanjarian-tsakafo. Ny Vonjelongo 2 tonga eto amin'ny anaran'ny BNGRC zahay mizara fanampiana izay nivoatsiny gouvernemanta sy ny vahoaka indianina vary izay efa nisy masotsivana hatramin'ny voalohany ny raha niasa amin'ny office national nutrition. Raha ny masotsivana manokana fa ny tokantrano hiharan'izay tsy fanjarian-tsakafo zay no misitraka izao fanampiana zao. Ka noho izay tsy fampian-tsakafo zay no tondrana fisorohana mialoha sahady. Marina moa fa efa nisitraka ny Vonjelongo andiany voalohany teto amin'ny commune. Manantena ihany koa ny tohizana mba ahafahana manampy ho an'ireo fianakaviana izay tena marefo aty amin'ny faritra. Dia misaotra anareo fanjakana na omenay maimpoagny satria maro ty haintany efa ny rahanay tamin'ity toy. Tena tsisy oragny, tsisy fambolena manjary. Le tsisy fiatsefana izay fa anareo fanjakana ro nitohananay. Dia misaotra betsaka anareo. Commune roa ankoatran'ny Ambondro no efa nahazo fanampiana amin'izao tetikasa Vonjelongo andiany faharoa raha hoany ny faritra Androy dia Anjenge, Angelikira, Maroalipoti. Raha totaliana dia fianakaviana miisa 550 sy arivo no nahazo toana vary 520 kilao izay tokantrano. Marina moa fa tsy hijanona amin'ireo ihany anefa niezaka fa commune maro hafa ato amin'ny faritra Androy no mbola hisitraka izao fanampiana izao. Mifanohy amin'izay ihany tsy maintsy asiana lamina sy fandrindrana ny toerana sy ny foto-drafitrasa hitahirizana ireo sakafo sy fanampiana samihafa izay zaraina amin'ireo olona marefo sy sahirana mpivelomana any amin'ny faritra Tsimonosy sy ny faritra Tsinananosy iny vokatry ny loza voajanahary sy ny Ahitany. Nisy ny atrikasa niarahan'ny ministra ny fambolena sy ny fiahina ara-tsakafo niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka ny PAM, ny BNGRC ary ny CPGU ny amin'izay fametrahana lamina amin'ny fitahirizana ireo sakafo sy ny fanampiana izay. Mirandry Anjafy sy Roger Andriamanalina. Ny faritra atsimo izay matetika isehoan'ny Ahitany ary efa manana foto-drafitrasana izay fitahirizana sakafo izay. Ny faritra Tsinanana izay matetika lalovan'ny rivo-doza izay ametrahana io foto-drafitrasa fitahirizana io.
ireo faritra marefo vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro ireo no ametrahana lamina amin'ny famatsinana sakafo ka ireo sakafo tsy mora simba toy ny vary, ny voamaina, ny katsaka, ny mangahazo no apetraka sy tsinjaraina amin'ireny toby fitehirizana sakafo ireny. Dia manana an'ireo trano fitehirizana sakafo tsika kanefany tsy mbola mipetraka ny rafitra sy ny lamina ampandehanana tsara an'izy ireo. Tafiditra amin'izany ny tsy mbola fisin'ny sakafo, tafiditra amin'izany ihany koa ny kalitaon'ny sakafo ary indrindra tafiditra amin'izany ny resaka fitantanana mba ho tonga any amin'ireo mpisitraka sy izay le olona tena mila azy ireo sakafo ireo amin'ny fotoana tena ilana azy ary amin'ny kalitao tsara. Izay no nodinina tato anatin'ity atrikasa ity. Izao atrikasa izao moa zany dia natao karazana hoe anaikenany sy ivalidena moa zany ny étude izay efa nataon'ny cabinet izay nijery hoe inona ny fomba mety indrindra hitantanana an'ireo toerana fitehirizana sakafo ireo sy fitsinjarana sakafo ireo. Efa lasalasa lavitra ihany io étude io fa misy moa zany fomba maromaro izay heverina fa mety ka izay no isafidianana amin'ity atrikasa ity ary anapahana hevitra hoe ity no fomba mety indrindra amintsika. Dia rehefa vita izay le fanapahakevitra izay dia fampiarana avy hatrany. Ny ministera ny fambolena sy ny fiahinana ara-tsakafo, ny PAM, BNGRC, izay PGU no mandray anjara atao anatin'ity atrikasa ity. Fa ametrahana paikady mazava na cadre légal ny fampiasana ny zezika eto Madagasikara anaraka ny fenitra sy ny kalitao ilaina mifanaraka amin'ny fambolena izay misy eto amintsika izany. No tanterahina itolakandro io ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiahinana ara-tsakafo niaraka tamin'ny fikambana iraisam-pirenena mikasika ny sakafo na ny FAO. Fifanaraha-piaramiasa izay mitentina hatramin'ny 7,000 sy $2 amerikana. Mirandry Anjafy sy Roger Andriamanalina ihany. Manodidina 5 hatramin'ny 7 taonina isan-taona ny filana zezika eto Madagasikara. Mbola ny iray ampafolony ihany anefa no ampiasain'ireo tantsaha. Fa mila avozina koa anefa ny lalàna mikasika ny fampiasana zezika eto Madagasikara izay efa tamin'ny taona 2004 ka tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy 20 taona aty aoriana. Na ny cadre réglementaire izay mbola tsy misy hatramin'izay. Ny zezika dia tsy maintsy fehezina amin'ny fampiasana azy satria sady mahasoa izy io no manimba ihany koa nefa raha ohatra ka tsy hainy mampiasa azy. Eo moa zany ny fanarahana kalitao araka ny tokony ho izy amin'ny zezika izay amidy. Rehefa zezika amidy eny an-tsena zany dia tokony hifanaraka amin'izay zavatra voasoratra eo amin'ny foniny ny zavatra ao anatiny, ny zezika ao anatiny zany na ny taharo izay misy ao anatiny. Ankoatran'izay koa moa zany dia misy ihany koa zany ny fametrahana fitsipika amin'ny fampiasana ny zezika mba tsy hiteraka fanimbana tontolo iainana na fanimbana ny tany izany fampiasana ny zezika izany. Fa misy ihany koa nefa ireo mpandrara eto Madagasikara manafatra zezika tsy manaraka ny kalitao izay amidiny amin'ny vidiny mora. Nefa nanao analizy ihany dia mijery an'izy fa ny olana antsika zany dia tsy manana lalàna famaizantsika. Fa na izany tsy zany dia ampafantarina an'ireo olona reo kosa nefa ny hoe tsy mety io zavatra ataonareo io. Dia izay lalàna izay mihitsy zany io ho ataontsika zao io. Antony anaovana ity fifanarahanam-piaramiasa teo amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiahinana ara-tsakafo sy ny fikambanana iraisam-pirenena mikasika ny sakafo sy ny fambolena ity izay na ny FAO izay mitentina 7,000 sy $2 amerikana. Izay ivona moa fa efa misy ny famokarana zezika organika eto Madagasikara fa ny zezika mineraly no tsy maintsy afarana ny ivelany ary efa eo am-pambola volana ny famokarana izay zezika izay isika.
Sambany tao anatin'ny 27 taona nisy commune Mahireza no nandray fitsidiana maso-ivo vahiny ity commune ity. Ny maso-ivon'ny Chine Jiping miasa sy monety Madagasikara no nitafa mivantana tamin'ny vahoaka sy ireo ben'ny tanàna enina mandrafitra ny district n'Ambohitra Atrimo natao tao amin'ny commune Mahireza. Iseraka zany ny fampiofanana tantsaha ataon'ireo teknisianina sinoa, izy koa ny fifanakalozana ara-kolotsaina sy amin'ny lafin'ny fambolena raha ny fantatra nandritra izay fitsidiany maso-ivo sinoa tany amin'ny district n'Ambohitra Atrimo izay. Meva Bodarvony sy Ridy Rakontson. Vola mitetina $10,000 entina matsina fitaovana ireo commune enina, anisan'izany ny commune Fiadanana, Ampangabe, Fenoarivo Alakamisy, Mahireza izay mandrafitra ny district n'Ambohitra Atrimo no natolotra maso-ivon'ny Chine miasa sy mony eto Madagasikara. Vola izay entina ampiasaina ho fanavaozana ireo fitaovana tena ilaina amin'ny fampandehanana ny raharaham-panjakana eny fotsiny. Anisan'ny commune mamokatra ny commune Mahireza no amafisina ny famporisiana amponina ampitombo ny famokarana voanjo sy ny fiompiana ondry no ny fisiana tsena sinoa vonina indray ny vokatra. Ny firarianay moa zany dia anisan'ny atao hoe tetikasa piloty no eto amin'ity toerana ity amin'ny fifandraisan'ny Chine sy Madagasikara ny amin'izay resaka fambolena sy fiompiana izay. Irosoana Tsoela ihany koa ny fanamboarana ny lalana mirefy 12 kilometatra ampitohy ireo commune ireo. Zay tombontsoantsika hoe amboarina ny lalana, ny tombontsoan zareo dia tsotra ny condition raha mazotonareo hiara-iasa aminay amin'ny fambolena vanjo dia mambole vanjo dia vidinay daholo ny vanjonareo dia amboarinay ny lalana. Zany hoe mifameno zany le izy ka io miankina amintsika vahoaka. Zay no mahatonga antsika hoe indraindray le fampandrosoana tsy hoe fanjakana ihany, tsy hoe mera ihany, tsy mpitantana ihany, fa misy koa anjara andraikitsika vahoaka ka anentana ny vahoaka zany. Zay manomboka izao raha ohatra ka mazoto izy amin'izay fambolem-banjo zay satria ny vanjo ambolentsika ry zareo ny makazy dia vita ho azy ny lalana fa zareo ny andray an-tanana ny fanamboaran-dalana raha ohatra ka mazotontsika amboly voanjo. Manodidina ny 7,70 isan-jatom-ponina eto Mahireza no tantsaha avokoa ary ahitana fokontany 7 izy io. Ny tanjon'ny solombavam-bahoaka Johnny Rakotoarisoa dia mba hipaka mivantana amin'ireo tantsaha ny fanamafisana ny famokarana sy ny fanatsarana ny farim-piainam-ponina eny fotsiny izao fiara-miasa amin'ny firenena roatonta izao. Andreva isika ato anatin'ny fampahalalam-baovao Laura Randreniaina talen'ny televiziona malagasy izany hoe sady vahiny izy no tompotrano ihany koa. Miarabanao Tale tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Mirabany Irène dia efa mirabantsika rehetra mijery ny fampahalalam-baovao ny televiziona malagasy. Ya, mikonikona, miketriketrika, manomana zavatra tsara ho an'ny mpijeritsika, fandarana vaovao izy ity sady ahitana karazana fifanana ihany koa ao anatiny hampahafantarina mpijeritsika avy hatrany ary. Hoantsika mpijery ny televiziona malagasy dia tato ato efa nahita ny horonan-tsary fampahafantarana fa isany fandaharana piesy gasy zany hanomboka anio amin'ny valora sasany zany hoe voatapitra ny vaovao dia hanomboka izay fandaharana vaovao be izay piesy gasy iresaka momba ny teatra isika ao anatin'izay sady fifananana izy io hitadiavantsika ny mpilalao ny mpanoratra ny mpandrindra tsehatra atsoatsy akoatra amin'izay dia misy fanentanana lehibe satria noraisintsika ny lohahevitra hoe soatoavana malagasy sy na fiarovana ny tontolo iainana ao anatin'izay. Ilay piesy moa zany nalaina tamin'le hoe teatra mihitsy. Izay mihitsy zany hoe nampanao casting itsika nampiantso andreo troupy na mpanoratra fotsiny na ihany koa mpandrindra tsehatra maro ny andray anjara tao anatin'izay casting izay ka efa nisy adiny 5 be izao zany no andray anjara amin'ity dingana voalohany ity ho hitantsika isanandro sanandro eto amin'ny televiziona malagasy ny piesy gasy ho atsangany zareo atolotra ampitiavana ho antsika mpijery. Mety hoe izy avy no afaka mandray anjara ao anatin'izany piesy gasy zany ao anatin'ilay fifananana. Araky ny lazaiko teo dia misy ny troupena teatra, misy ny matianina, misy kosa nefa zao mbola tanora voa eritrerony zany hoe
mianatra ary zareo no nitambatra dia nanangana an'izay piesy zay misy ny mpanoratra matianina misy ihany koa no voahiditra ao anatin'izay sehatra izay tena hoe ho feno mihitsy zany io piesy gasy io ahitany mahasosy ny mahafinaritra isika rehetra ary eo ihany koa dia efa entanina sahatsika ny tokantrano any hoe jereo tsara satria anana fotoana isika hisafidianana hoe izy amin'ireo olona ireo no afinaritra antsika hiakatra indray amin'ny tingana manaraka. Inona tonga antsika hoe ndeha atao teatra ilay izy vao tamin'ny farany herinandro teo nisy ny festival ny resaka sarimihetsika sy sarimiaina. Inona mety hoe nipoirana izay eritreritra izay hoe ndeha atao teatra ilay izy? Ny teatra aloha voalohany indrindra dia azo lazaina hoe fianarana ho an'ny olona manana olana amin'ny tsy fatokisantena ohatra dia ny teatra anisany hoe manampy ihany koa ho an'ireo te hianatra amin'ny teny masom-bahoaka ihany koa dia ny teatra dia anisany hoe manampy ao anatin'izay rehetra izay. Ny teatra dia ao anatin'ny atao hoe art 6e art izy raha ohatra 7e art kosa ny cinéma izany hoe tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro mihitsy izany ilay izy ary indrindra ihany koa ampialana vola ny mpijerintsika any tokantrano any ary tsy adino araka ny lazaina teo dia misy an'ilay hoe fanentanana izay amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana eo ihany koa ny soatoavina malagasy. Izay anisan'ny tombony lehibe ihany koa ho anay eto amin'ny televiziona malagasy ho antsika rehetra ny fananana mpitantana ao anatin'izay sehatra ny teatra ny sarimihetsika sy ny rehetrarehetra izay misy ny tale avokoa amin'ny ankapobeny. Isaky ninona izy teo tale manomboka androany dia ina ihany koa no mety hita ao anatin'io fandaharana io zany ohatrany ahoana no mety endrikendriny. Amin'ny valora sasany ny alatsinainy hatramin'ny zoma no mandeha eto amin'ny televiziona malagasy izay fandaharana piesy gasy izay tsy dia tena ivalapatra loatra angamba isika mpafantatra satria vao tapitra ny fandaharantsika araka ny lazaina teo dia efa isan'izay fandaharana izay ao tsika mahita ny antsipiriany misy ny mpitsara mazava ho azy misy ny efa matianina misy ny Henri Randrenerenana misy ny Ranoe ary rehefa miresaka an'izay hoe fiarovana ny tontolo iainana izay dia misy ihany koa ny solitena avy any amin'ny ministerany tontolo iainana moa zany ankoatran'izay dia ho avy isika mpijery ihany koa hanohana an'izay hoe tropy hotiantsika ao anatin'izay fandaharana izay. Amin'ny valosasana zany sika rehetra samy miara mijery manomboka androany ento ary ny fanentanany. Amin'ny fanofotoana zany sika ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny valora sasany eto amin'ny televiziona malagasy araka anatin'izay hoe piesy gasy izay mino izahay fa ahitany mpilalao sahady izay mety afinaritra antsika mety ho hitantsika ilalao sarimihetsika eto amin'ny televiziona malagasy ihany koa izy any rindrina kely any dia fanofotoana aminao ary isakariva zany. Fa ny zava-dehibe ao anatin'izay dia eo ihany koa ny anjara andraikitra ny televiziona malagasy amin'ny resaka fanabeazana amin'ny alalan'ity fandaharana piesy gasy ity. Misaotra tale ny vahiny tato amin'ny fampahalalam-baovao dia mirary soa. Mankasitraka ny iranina mankasitraka antsika rehetra mpijerena tokantrano any manaraka indray. Azadinoana zany manomboka rehefa avy eo amin'ny valora sasany izay fandaharana eto amin'ny televiziona malagasy piesy gasy izay. Toizantsika ny fampahalalam-baovao kanto sy mahafinaritra ary mahasarika mpizahatany mpiala sasatra ary mpitsangatsangana ny moro-dranomasiny maro antsetra indrindra amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao azo atao tsara ny mandeha ny maro antsetra izay somary sarotsarotra ny lalana raha ho an'ny fandeharana antanety fa misy ihany koa ny roa fiaramanidina izay mitatitra makany maro antsetra izay. Ny olana nefa amin'izay tora-pasika izay dia ny loto sy ny fako izay miteraka aretina ho an'ireo izay milalao ny ranomasina. Nanapa-kevitra ny faritra Ambatsoa sy ny komuna Ambonivohitra maro antsetra nanao asa fanadiovana fahobe niarahana tamin'ny vahoaka tany an-toerana ny rotsaka an-tsehatra nanadio sy nanatsara ny tora-pasika maro antsetra izay. Boniface Ramiandroson sy Keahita Justin. Mitana anjara toerana ara-ekonomika ny maro antsetra ny moron-dranomasina indrindra fa ny eto an-dragnonangozy maro anefa ny loto isan-karazany fako entiny ranomasina miakatra ankoatriny ataon'ny mpanao ramokoko ka natonga ny avy amin'ny faritra Ambatsoa sy ny komina Ambonivohitra maro antsetra
miaraka amin'ny fitialavam-paritra ny rano ny fanadiovana sy fidiovana Ambatsoa nanatanteraka asa faobe niarahana tamin'ny vahoaka. Voalohany fadiovana ny la plage zay domaine public zay tany fitsangatsanganan'olo ny ranomasiny agnisan'ny mampidi-bola amin'ny vahoakany Maroantsetra zay mpanjono. Eo koa zay mampiasa laka, eo koa zareo amin'ny tourisme, eo koa fitsangatsanganan koa ny moron-dranomasina. Fanontany angamba ny ataoko mba hitandroavantsika sisin-dranomasinatsika tsy hagnano maloto indrindra ny tsy handotoantsika ny ranomasinatsika ty Maroantsetra satria anisan'ny manana plage tsara zany atsika ty Maroantsetra. Atonga maro ny ankolafikery rehetra niara-nisalahy nanadio ny sisin-dranomasina mba hitazomina ny fahadiovana haritra dia atao matetika ty asa ity ho iatrany lehibe ny faritra ary izahana sina olona hanaramaso ity morontsiraka ity hametrahana bloc sanitaire ihany koa ny ety moron-dranomasina fiara-miasa amin'ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy fidiovana amin'ny alalan'ny fitalevam-paritra Ambatsoa. Raha zay ny any Ambatsoa ny any amin'ny faritra Menabe iny voazimbazimba ny asan'ny ranovorony Iramena ranovoron-dramena zay no fiantsoana azy ao amin'ny distrikany Beloa morony Tsirbina. Betsaka ireo tsy manaja ny fomba tany maro ihany koa ireo manao fandikan-dalàna amin'ny resaka fiazana. Manana ny lanja ny fomba mampanaosy ny fady raha ny kolontsaintsika malagasy ary mitaky fifanajana zany eo amin'ny malagasy samy malagasy. Manao antsoava amin'ny tompona andraikitra voakasika ny ponina ny toerana ny mikasika ny asan'ny ranovorona Andranomena ity. Lemana Tovindrainy Bery, TVM any Tsirbina. Ranovory na farihy manana velarana maherin'ny 500 hektara i Andranomena. Amin'ny maranovory azy dia mitahiry harena goavana izy io ho an'ny commune sy ny faritra. Iny ho an'ny Madagasikara mihitsy noho ireo hazandrano betsaka no sady vaventy amin'ny karazany maro. Ambonin'izay ny harena ara-kolontsaina izay tehiriziny ity ranovory ity izay hany toka miavaka ho antsika eto Madagasikara. Simba avokoa izany ankehitriny noho ny fihazana tsy manara-dalàna sy fanimbazimbana ny fomban-tany ka anaovan'ny ponina any an-toerana Antsoavo amin'ny tompona andraikitra Tandrify isan'Ambaratonga. Ny zavatra takianay zao zahay olona nanao ny fomba ny rano toy bakagny zay bakagny mbola velo eto ka mitaky an'regny olo regny zahay hivolandreo haverina amin'ny lôny tena taloha fanavandreo azy bakagny i fomba ny rano toy satria araky ny voalazako teo fa tsy magnaraky ny fomba ny raza loatsy araky ny tena izy raha miseho ato fa fanala forma salan'ny fitampoha koa toy nefa hafa sorano hafa fitampoha taraky ny rangahy Alphonse zay riva taraky ny rangahy Manangoraky na Karamazy koa agnaran'ny rangahy io ny taranaky ny Boeto karaha tsara raha hoe zay tia hanao ro hanao fa lova fa bakagny lovaindreo bakagny. Fanirian'ny ponina ny mba hanaovana famindram-pitantanana amin'izy ireo ity ranovorony Andranomena ity. Nefa maty antoko zahay amin'ny rano ity tsy fikambana ty rano ity fa mandeha ho azy le olo militsiato tsy manahaky gnagny ambony agny hoe zao ny dorambaloa amin'ny rano ity hanin'olo tokany agny angamba fa avy militsy avao io koa fa olo tsiegy koa magnaraton-droa io koa olo fa tsiegy koa olo manao sasy roa ka mba mangataky zahay amin'ny filohan'ny fanavozana koa ampio re zahay fa maty antoky ty fitezana any rano ty fa tsisy rano mitovy amity koa ny abeny ato amin'ny distrikty Belotsiby ato. Isan'ny fahombiazan'ny fitantanana ity ranovory ity ny fanajana ireo fady izay efa voahajan'ireo ray aman-dreny teo aloha izay nahitana vokatra betsaka sy vaventy tamin'izany fotoana izany ka izany ihany koa no mba fanirian'ny taranaka ankehitriny.
Festival Kim andiany fahasivy amby folo mampalaza ny distrika ny Sandra natao tao amin'ny commune Ambondrina. Ankoatran'ny fanehoana ireo vokatra mampalaza ny faritra, ny hetsika ra-pialamboly samihafa dia natao hanamafisana ny fihavanana sy ny firaisankina ihany koa ny Festival Kim. Vonjy Arso sy Aina Randrenarson, télévision malagasy any Fianarantsoa. Ankoatra ny hetsika ara-kolontsaina sy ara-panatanjahantena dia nisongadina tamin'ity andiany fahasivy amby folo ny Festival Kim tao amin'ny distrika ny Sandra ity, ny hetsika ara-sosialy ka tsapan'ireo vahoaka any an-toerana ny fehian'ny fitondram-panjakana azy ireo. Ka dia manome tombony vahoaka dia matoa filoha fa akaikinao satria mahatapa ny fahavazana izay misy atao anatin'ny distrika Sandra. Satria ny distrika Sandra mitamba-dahoto rery ihany, samba Yahoery ihany no afaka ampandroso ato. Fa tsika mianakavy matoa ataontsika zao festival zao izay mba hisian'ny firaisankina atao anatin'ny distrika Sandra. Nanamafy ihany koa Andriamatoa Solombavam-bahoaka fa hifandrombonana ny fampandrosoana ka samy mitondra ny anjara biriky mifanome tanana ho an'ny firenena ny rehetra. Ny fifampiresahana sy ny fifanakaloza-kevitra dia zava-dehibe amin'izany. Manamafy ny firaisankina ihany koa ity festival Kim ity. Mbola ianatsimo ihany sika rehefa avy ao Fianarantsoa, tsy namela irery ireo traboina maitrano fivarotana tao Toliara Ankilifaly. Ny fitondram-panjakana nitondra Vonjy Ranovaky sy fanampiana azy ireo tamin'ny alalan'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Joachim Ambroise, Randrianalso John, télévision malagasy any Toliara. Trano fivarotana roapolo tafo no may tsy misy azo raisina eto Betania Ankilifaly, commune ambonivohitry ny Toliara. 5 tafo hafa kosa no voaroba noho ny famindrana ny entana tao anatiny mba tsy ho may ny afo. Ny andro alahady 13 ny volana aogositra tokony tamin'ny 2 ora sy sasany tolakandro teo no nanomboka tao amin'ny trano fivarotana iray ny afo. Vokatry ny fifangaroan'ny taribiny jirama na koho sirkuit no nahatonga ny loza ka nihitatra ny afo noho ny fifanakekezana loatra ny elanelan'ny trano. Avy hatrany nidina ifotony ny prefet ny Toliara nijery ny zavamisy ka nanao tatra avy hatrany. Sy ny andrela ny fitondram-panjakana fa avy hatrany nandefa iraka mba tondra ireo voatsirambin'ny tanana sy hitondra teny fankaherezana ho an'ireo fianakaviana sy mpivarotra maitrano ka vary sy menaka miampy voamaina, fanitso, kidoro ary kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro no natolotry ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena izay nisolotena ny fitondram-panjakana. Aveto moa zahay tsy efa solotena mpanjakana naniraka anay manoka miaraka amin'reto tompona ndraiky mpanjakana misy eto tsy mety ny eritseritsy tsy afapo koa na izahay ataontsika hoe anaty gouvernement fa tsy maintsy nandeha nijotso eto androany avao fa tsy nandeha ny fotoa lava nanenty maso ino raha misy ato mandray raha kelikely zahay voatsirambitana Vonjy Ranovaky izy ity satria androany tsika no miatrika nareo eto afaha manarina amin'ny fomba haingana marina fa tsy mahavita be zay. Nakasitraka ny fihetsika izay nataon'ny fitondram-panjakana ireo maitrano. Makasitraka nareo ministra tonga toy abiaby namonjy anay tsy nahafoy anay zany nareo fa namonjy anay nanenty anay atoy lahy mba hifankaty aminay direct zay victime zany le fanampea. Fifanampian'ireo fokon'olona sy ny avy ao amin'ny nivon'ny commune tamin'ny alalan'ny fiara-pamonjy voina no nahafahana ny fehiny afo ka ny tompona andraikitra avy amin'ny ministera ny mponina sy firaisankina ary ny BNJRC no miantoka ny fizarana ireo entana ho an'ny tradoza mba hisiany mangarahara. Resaka afo izay ihany fa any ivelany olona manodidina ny 5 alina no voatery hiala amin'ny trano fonenany vokatry ny fahamaizan'ny ala any Nevada, États-Unis. Atahorana hitatra aingana amin'ny faritra hafa toa ny Washington ny afo noho ny rivotra sy ny toetrandro. Mirandry anjafy eo amin'ny sarin'ny BBC News. By bride
by very dry brush in that area, and of course a very eto amin'ny renivohitra irenao ao anatin'ny fanjakana Nevada ao États-Unis no ahitana ity famaizana la goavana ity izay efa no anakaiky ireo trano fonenana. Olona naliny no voatery nandao izay trano fonenana izay ary efa tafiditra ao anatin'ny amena ihany koa ny tanànan'i Washington. Manodidina ny 2,4 alina ireo olona nasaina nandao ny trano fonenana ary 5,4 alina kosa no nanaovana fampitandremana iomana hiala raha mitatra ny afo. Nanomboka ny sabotsy maraina teo no nanomboka ity afo ity ary niparitaka aingana noho ny rivotra mahery sy ny toetrandro. Enina treto no olona naratra vokatra izay afo izay. Mitony ezaka ataon'ireo mpamonjy vola amin'ny famonoana ny afo sy ny fiarovana ireo mponina ka hanamafisana ny asa famonjena dia nanome baiko ny ampiasana ny tafika National Guard ny governoran'i Nevada ary miantso mponina hanaraka ny toromarika sy hiala avy hatrany amin'ny faritra mety ahina hitaran'ny afo. from the air. Diriankoary no manakatona ny fampalalam-baovao ankasitrahantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany misaotra ny ekipa niarana natontosa ihany koa raha mpitsondray mirary sorty klasy tompoko vavy.